dia fullpoint zany hoe faritany Tomasina dia université Tomasina no mandray azy. Arak'izany hoe bilan zany na hoe tombana ny zavatra atao anatin'izany zany dia voalohany indrindra mijery hoe ahoana ny fizotrany bacc tamin'ity taona ity 2017 ary ahoana indray ny hanatsarana azy amin'ny 2018. Be dia be ny olona mandray anjara ao anatin'izy io zany ankoatran'ny ao ministèran'ny enseignement supérieur izay mitarimy secrétaire général sy ireo tale général ary ireo tale rehetra sy mpiara-miasa tao dia nisy koa ny avy any amin'ny maine zany hoe ireo moa ny tena mikirakirany io izay tonga tato daholo zany ny tompona andraikitry ny fanadinana ny maine ny ao amin'ny teknika fa indrindrindrindra ireo directeur ny office de bacc isaky ny faritany sy ireo solitena indray aman-dreny mpianatra sy ny ratsamangaika mahakasika ny baccalauréat. Ny zavatra atao zany dia hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny bacc ny fanadinana baccalauréat fa indrindra zany ny sujet ny lazadina mba hanomezan-danja indray zany ny baccalauréat io ka tsy moramora zany rehetra zany fa ny hevitry ny maro mahataka-davitra dia zany no atao zany rehefa bilan ohatr'izao dia ny zavatra tsapa moa zany dia hitantsika angamba tamin'ny ady hevitra maro samihafa tao fa be dia be ny hevitra ny tsiry izay hanatsarana indray amin'ity baccalauréat 2018 ity. Dia ao anatin'izany koa moa ny fanolorana amin'izy ireo ny tehitiandro isan-karazany dia anisan'izany moa zany hoe ny baccalauréat zany amin'ity taona ity dia manomboka any amin'ny 10 septembre any ny baccalauréat général zany sy ny première épreuve ny technique. Dia 17 indray zany manomboka 17 septembre ny technique zany hoe tsy maintsy ampifanarana koa moa zany amin'ilay calendrier ny PSE zany le miova-tsikelikely zany ny bacc dia ohatrohatr'izay zany amin'ny ankapobeny fa amin'ny ankapobeny zany dia ilaina zao bilan zao mba hanatsarana an'io satria raha hitantsika tao zao dia nisy ray aman-dreny efa directeur ny office de bacc tany amin'ny taona 2017 professeur Ralaiso laza ohatr'izao ny fomba fanaovana tamin'izany nefa amin'izao androntsika zao koa efa hafa satria fa be dia be ny candidat raha mihoatra amin'ny taloha kanefa na izany dia ilaina ny hevitry ny maro mba hanatsarana azy.